Fagtra matsiatra ambony governoran'ny fagtra nanolotra fanolorana passeport ho an'ny mpianatra. Hampina mikarakara passeport izay mazoto ho an'ny ivelany araka ny fampanantenana izay nolazain'ny governoran'ny fagtra matsiatra ambony nandritra ny lahatininy tamin'ny famoahana azy ireo. Nivoaka tamin'ny andiany avo Elite Auréole ary mazavaloha tao amin'ny fakulté nisy azy ireo tao amin'ny université Andianjato Fianaratsoa ireto tanora izay nitolorana passeport ny andron'ny alatsinainy 20 septambra 2024 ireto. Araka ny filazany ny governoran'ny fagtra matsiatra ambony moa dia ampina izy ireo hikarakara passeport izay mazoto ho an'ny ivelany. Betsaka ny zavatra izay ho resantsika ato anatin'ity video ity fa mialohan'ny hidirantsika amin'izany zavadrehetra izany dia mbola entanina toy ny mahazatra fona ianareo abonné ny chaîne natsika ary asio j'aime ny video indrindra aza adinona fona ny mametraka ny commentaire dia aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika ndao ary tompoko lahy ndao ary tompoko vavy abonné vetivety ary ny chaîne natsika. Mandratsara commune Martandrano tsampany vahoaka fa tena fanjakana manakaiky ny vahoaka tokoa ny fanjakana izay misy any antoerana tonga ny eniny hetahitam-bahoaka ny solombavam-bahoaka Zakabe. Tsy adino ity solombavam-bahoaka ny Madagasikara izay voafidy tao amin'ny distrikany Mandratsara ity Andriamatoa Razakamanana André Di Zakabe ny nitsidika ny commune 7 ao amin'ny distrikany Mandratsara. Ny andron'ny 9 septambra dia nidina tao amin'ny commune Martandrano ity solombavam-bahoaka ity ny eno sy ny tafa tamin'ny vahoaka ary nitondra teny fakasitrahana ho an'ireo vahoaka izay nifidy azy ary nanararoatra ihany koa nanao nitatitra amin'ny ankapobeny ny ezaka izay efa vita. Nandritra ny fitsidihana izay nataon'ny solombavam-bahoaka moa dia nitondra fanomezana jiro telo isaky ny commune ny tenany ny commune Martandrano ampatakana sy ny Antanambao Berina. Teo anatrehana zany ihany koa dia nanolotra simamy isa 30 koa ity solombavam-bahoaka ity ho an'ny commune Maritrandrako nanolotra tafifanitso mi isa 20 hanamboarana trano be vehivavy ao antoerana ihany koa ny tenany. Tsy vitan'izany ihany koa dia nanolotra tafifanitso mi isa 20 ho an'ny Ambodifano sy simenitra mi isa 4 hanamboarana ny vovondrano roa ao antoerana ary ity solombavam-bahoaka ity ihany koa no miantoka ny karamany ireo manamboatra izany. Tsy nadinony ihany koa ny nanome fanamina mafana ho an'ireo zokiolona ao antoerana ankatoka izovan'ny mpitona mangatsika izao. Izany rehetra izany dia manamarika sy manaporofo fa fanjakana manakaiky ny vahoaka ny fanjakana misy any antoerana ary mieno tokoa ny hetahitam-bahoaka ny solombavam-bahoaka Zakabe. Fa i governoran'ny fagtra Sofia kosa dia nilaza ny hoe ho hamafisina ny fiarovana ny tontolo iainana indrindra ny ady amin'ny dortanety. Notontsaina ny andron'ny talata 9 septambra tao amin'ny Maison des Élus Antsuhi ny dinikasa anamafisana ny fiarovana ny tontolo iainana indrindra fa ny hisorohana ny dortanety ao amin'ny fagtra Sofia. Pandray anjara maro avy amin'ny sehatra samihafa no niarany kondohany tady hevitra nitondrana vahaolana hiadina amin'ny dortanety ao Sofia izay notarihiny aveo anivon'ny fitalehavam-pagitra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovenjafy ao Sofia. Ny aveo anivon'ny fagitra, ny prefektiora, ny OMC ary ny talem-pagitra maromaro izay mifandray amin'ny sehatry ny tontolo iainana ireo mpiaro ny fagitra arovana sy ny sisa tsy voatanisa. Noho ny farany ihany koa dia voalaza fa hotohizana hatrany ny fanentanana sy ny fampahafantarana iny fotony ary ho hamafisina ny sazy ho an'ireo izay olona na vahoaka tratra manao izany dortanety izany. Ny vaovao fa izay ho zarentsika dia zaza fito taona natao sorona hitrandrahana vatosoa tany Andilamena maty voatifitry ny zandary ilay tompon'antoka. Raha tsy ahivina moa dia zazalahy fito taona no hita faty nisy nanapadoha sy nisy nanala ny taovam-pananahany tamin'ny 7 septambra 2024 lasa teo tao amin'ny distrikany Andilamena. Olona telo no voasambotra taorian'ny fanadihadiana izay nataony zandary. Araka ny loharanom-baovao hatrany moa dia tokantrano iray tao mahatazana no nahitana hazo ny hosindra toy izany ihany koa ny vavahady amin'ny ilana havia sy havanana ary nahitana lio efa maina ny sisindalana miditra ny tranony.
tsy nisy nahafahany pasy niala ny pirofo ary niaiky avy atrany fa izy no namony sy nanapatenda io tovolahy kely io. Natao sorona teny Ambohibe Fokontany Ambatolampy tendrombohitra masina fanompona sy fanasinana aody ao anatin'ny commune Ambanivohitra Bemetso distrikany Andilamena ilay zaza ary nesorona ny taovam-pananahany. Mampanjara amin'ny fitrandrahana vatisoany antony izany hoy pasy ilay tsy matatody ka navandoza. Hita tao antendrombohitra Ambohibe tokoa ny fanatitra sy ny sorona natao ary mbola nisy lio ny vato izay nametrahana izany taorian'ny fanamarihana natao niaraka tamin'ny pasy. Loharanom-baovao izay hita tamin'ny kompagnia Gendarmerie Nationale Andilamena dia ity farany izay lavon'ny balany zandary tao anatin'ny fifanjevona rehefa nikasany hitsoka. Mitohy kosa ny fanadihadina sy ny fikarohana ireo namany roa hafa izay tsy nambarany. Manoloanany ny kiondalana sy lalantsavitra izay lalaovan'ny Nosy Rose amin'izao fotoana izao dia nivoaka tamin'ny fahanginana Ramatoa Harriet Lalatina Rakotondrazafy ary nandefa hafatra miantefa amin'olona ao amin'ny tambanjotra anjerasera izay nosoratany tao anatin'ny kontiny. Toy izao moa ny hafatra izay nambarany ity Ramatoa ity ho fanahanana ny Nosy Rose. Hoy Lalatina Rakotondrazafy, tsy fantatro ity tovovavy ity fa izaho kosa hitsangana foana haneho firaisankina raha mbola misy vehivavy atao tahaka izao. Tamin'ity fanambarana ity ihany koa no nilazana Harriet ny hoe melohiko amin'ny heriko iray mantolo ilay olona nanaparitaka ny sariny. Manana zo hitory azy ilay tovovavy satria enjehiny lalàna izany fihetsika izany. Mankahery azy sy ireo olona ankaiky azy rehetra hoy izahatrany. Nesoroko tsy ho namako ireo mbola nanao sangratsy momba ilay izy. Olona mba natera-behivavy ihany dia faly mamotika fiainan'olona. Mba hoana re raha ny anabavinareo na ny zanakavavy no tratra tahaka azy io, asa inona ny tombony azon'izy ireo, hoy hafatra izay nalefa ny Lalatina Harriet. Fa ny filoham-pirenena kosa dia nilaza ny hoe ny fananantsika kianja toy izao eto amin'ny CFF andoharany fotsy izao no ahafahantsika mampisongadina ireo talenta malagasy. Tsaroako ny nangatahany be ny tanàna teto tamiko ny ahazahoany andoharany fotsy kianja ilalaovana. Tsy nanana tany izy ireo ka nomeko ampitiavana ny ampahatany tamin'ny faritry ny lapany avoloha. Ankehitriny hoy izy dia namoaka mpilalao sangany mandrafitra Barea mampamiratra any Madagasikara ary indrindra mampiray ny malagasy izany ezaka natao izany. Tsy hijanona hatreo isika fa ho tohanantsika hatrany ny kitra malagasy ary hiarahana mijery ny fomba tena hanampiana ireo klioba. Noho ny farany moa dia nampanantena ity filohan'ny Republika ity ny hoe ity kianja ity kosa dia ho hatsaraina hatrany ka atomboka ny fananganana ny tribune sy ny gradin miampy ireo vestiaire mba hanara-penitra tanteraka ity kianja ity, hoy fampanantenana izay nambarany ity filohan'ny Republika ny Madagasikara ity. Ny tanjony ity filohan'ny Republika ity dia tsotra sady mazava ny mba hampiakatra avo ny fanatanjahantena malagasy indrindra ny resaka baolina kitra. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka yaty misesisesy. Zay fa tsy halavainay ny resaka hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray io.